Iza marina ireo ny filima voalaza ao amin'ny baiboly. Ny Genesisy toko fahenina dia mitantara ny fisian'ireo zanak'Andriamanitra izay nanambady ny zanakavavin'ny olona ka niteraka fahotana lehibe teto ambonin'ny tany ary niteraka ireo olona nefilima na olona goavana tahaka ny rapeto sy karazam-pahotana maro teto ambonin'ny tany ka nahatonga an'Andriamanitra ho nanenina tamin'ny namoronana ny olombelona ary nampisy ny safi-drano handringanana indray ny olombelona izay tsy mendrika teto amin'ity izao tontolo izao ity. Anampitrisany maro ny olona no mifantoka amin'ny famakiana ny baiboly hatramin'izay nisiny ka hatramin'izao isika miteny izao. Baiboly izay rehefa diniana sy fakafakina lalina nefa dia tsikahatra fa efa ampahany sy ambinambiny sisa no nafantoka anatin'ity boky natao vakiantsika ankehitriny ity. Tahaka ny ao amin'ny Genesisy toko fahenina izay manome ampahany kely mahakasika ny tantaran'ny nefilima sy ny safi-drano saingy tsy feno izany raha oharina amin'ny tantara iny ny bokin'ny Enoka. Bokin'ny Enoka izay takila tokony ampidirina ho isany ao anatin'ny baiboly saingy nongotana sy nariana nalevina impito mandevitr'olona mihitsy mba tsy ho ampidirina ao anatin'izany takela anatin'ny baiboly izany. Fantaro fa io baiboly izay vakiantsika androany io dia nataon'ilay mpifeny mbola ny-tany ho tsara rafitra mba ahafahany mifehy sy mandrindra ny lamina eto an-tany araka ny nandaminany azy. Tsy zava-mahagaga araka izany raha misy takila notsoahana no esorina mihitsy ao anatin'ny toko sy andiny amin'ny baiboly kanefa miresaka zava-dehibe mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra na mahakasika ny tantaran'izao tontolo izao ara-pamonjena. Ny bokin'ny Enoka ary dia miresaka mahakasika ireo anjely ny ran'Andriamanitra hidina tetỳ an-tany hiaro sy hitandrina ireo zanak'olombelona noforonin'ny tanàn'Andriamanitra. Isy anefa fa toy naniraka malatsaka Andriamanitra naniraka azy ireo. Tamana taty reto anjely. Genesisy toko fahenina andiny faharoa. Dia hitany zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka izay tiany izy. Resy ny filany nofo ireto anjely iraka. Nanorom-ponenana ara-nofo teto an-tany niaraka tamin'ny zanak'olombelona. Araka ny bokin'ny Enoka hatrany anefa dia mazava ny andraikitra nankinina tamin'izy ireo ho mpitandrina sy ho mpanara-maso ny mponiny tany, hampianatra azy ireo ny siansa sy ny kolontsaina ary hanao ny asa fitsarana sy hampandala ny fahamarinana. Rehefa tapaka ny hevitra fa hivadika tsy hanao io mission nampandreketina azy io izy ireo dia niarana nanao pakta tany an-tendrombohitra nifanaiky fa hiarana tanteraka ny dinan'ny tany izay natsangana izy ireo. Araka ny bokin'ny Enoka hatrany dia tany amin'ny tendrombohitra Hermona no natao io fifainekena io. Tendrombohitra Hermona izay manelanelana ny tsisy tanin'ny Liban sy Syria no misy azy, izany hoe tsy lavitra ny Israela ihany koa. Nanana lehibe mpitarika ireo anjely ireo tamin'izany mission nataon'izy ireo teto an-tany izany. Anisan'ny anarana misongadina ao anatin'ny bokin'ny Enoka ireto manaraka ireto: Semiaza izay londohan'ny mpisorona isan'ny mpitarika nandresy lahatra ireo anjely namana ireo hijanona teto an-tany sy nampanao ny pakta dinan'ny tany izay nitondran'izy ireo ny tany nanomboka teo. I Azazel izay nampianatra fahendrena sy fahalalana miafina maro, ny resaka fanandrona, ny astrolojia sy ny resaka magia isan-karazany. Mbola i Azazel ihany koa no nampianatra ny olona hanefy firavaka sy hanefy antsy ary fitaovam-piadiana isan-karazany izay nampisy ny ady teo amin'ny olona samy olona. Fa mbola Azazel ihany koa no nampianatra ny olona hiaingo amin'ny alalan'ireo firavaka izay nampianariny notefena sy ireo haingo fanosotra amin'ny tarehy isan-karazany. Ankoatra ny hoe nanambady ny zanakavavin'ny olona, niteraka safiotra n'olombelona goavambe tahaka ny nefilima dia nanao karazana hybridation tamina biby ihany koa izy ireo.
Ny atao hoe hybridation dia fampifadiana karazana zavatra roa samihafa azona karazana zavatra vaovao anankiray. Tahaka ny hitantsika amin'ny sary izao hoe gana ampifadiana amina flaky anankiray dia mahazo gana flaky ngeza be no sady avo dia be ohatran'izao hitantsika izao. Ity manaraka ity mety tsy tombona raha tsy ansa fa fanazavana an-tsary fotsiny ihany mampiseho ny atao hoe hybridation. Olombelona nampifadiana tamina rajako dia nanome an'ity olombelona voalohany no sady goavana anankiray ity dia tapitra nanaovan'izy ireo an'izao andrakandran'izao no voary rehetra tambonin'ny tany. Rehefa ny amaro isa nitombo hery nitombo fahefana ny nefilima tambonin'ny tany dia nametraka ny tenany ho mpanjaka ary nitondra ny tany. Tamin'ny heriny izy ireo nataon'izy ireo toy ny andevo ny mponiny tany, niasa mafy mba hamokatra ho jifain'izy ireo. Rehefa tsy naharaka intsony ny vokatry ny tany dia lasa nivadika nihaza olona, nihinan'olona mihitsy indray ireto nefilima ireto. Tao anatin'izany savorivory lalina izany no nibitsika mangina tamin'ny Noé na i Noa Andriamanitra ny amin'ny lalam-pamonjena izay hanavotany ny olombelona manoloana izao ady hatrehan'ny tany sy ny olombelona noforoan'ny tanany izao. Rafitra nanamboatra ny sambo fiara ary Noé araka ny baiko izay nimen'Andriamanitra azy. Mbola nikizaka sy nome azy ny olona tamin'izany satria tsy nisy nino hoe tena marina tokoa ny zavatra izay tranga izay afatra napetrak'Andriamanitra tamin'ny Noé. Rehefa vita ny sambo fiara dia nahiditra tao anatin'ny sambo fiara tsiroroa isaky ny karazany avy ny biby rehetra mba ahafahana miaro an'ilay rasa na ilay karazana izay nopotehan'ireo nefilima ireo tamin'ny alalan'ny hybridation. Nanomboka nirotsaka moa ny orana rehefa tafiditra avokoa ny entana rehetra sy ny biby rehetra ao anatin'ity sambo fiara ity. 7 andro sy 7 alina ny faharetan'ny safidrano fotoana izay nafan'Andriamanitra nanafoana ireo loto rehetra tambonin'ny tany dia ireo vatan'ireo nefilima izay namabo ny mponiny tany. Purification divine na hoe fidiovana tanteraka, fidiovana ara-panahy no nampiain'Andriamanitra ny tany nandritra io vanim-potoana 7 andro sy 7 alina io. Nisintona tsikelikely ny rano rehefa tapitra io vanim-potoana io ary nisy havana nipotra voalohany teny amin'ny lanitra, marika sy famantarana fa vita fihavanana indray tamin'Andriamanitra ny olombelona ary nanao fiainana n'Andriamanitra fa tsy hanafa intsony ny tany amin'ny alalan'ny rano. Raha araka ny boky Enoka hatrany dia nogadraina any ambanin'ny tany ambanin'ny ranomasina ny fanahin'ireo nefilima sy ireo anjely nivadika ireo mba tsy hafahan'izy ireo intsony mamabo ny olombelona ambonin'ny tany tahaka ny teo aloha.